Miarabantsika rehetra, tonga soa eto amin'ny fandaharana Couscous, izay fandaharana resahana mahakasika ny ady amin'ny kolikoly, miaraba ny Gérald. Miaraba Stéphane. Amin'ity Couscous ity resaka mahakasika ny aretina ngezabe tsika anankiray, izay tsy afaka ino antibiotika ilay izy. Kolikoly eo anivon'ny fahasalamana. Afaka miresaka kely mahakasika an'izay resaka kolikoly anivon'ny fahasalamana izay ve Gérald? Raha ohatra hoe mankany amin'ny dokotera ve dia mila manomana ve izay olom-pirenena hoe manomana vola kely amena ambany latabatra ho an'ilay dokotera sa hoe ahoana? Ia. Ilay izy aloha raha ny tokony ho izy misy karazany ilay toeram-pitsaboana. Raha ny eto Madagasikara ny resahana. Misy ny toeram-pitsaboana miankina amin'ny fanjakana, dia ny toeram-pitsaboana tsy miankina amin'ny fanjakana. Dia tsy ho resantsika aloha ny tsy miankina amin'ny fanjakana satria manana ny fombany manokana izy amin'ny fandraisana ny marary. Ho an'ny fanjakana miankina amin'ny fanjakana indray dia mizara anankiroa ilay izy. Misy ny hôpitaly lehibe dia misy ireo CSB aty ambany. Samy ahitana azy daholo moa na ny aty ambony na ny aty ambany. Fa ho resahako manokana ny resaka CSB na ny centre de santé de base. Satria io no tena akaiky ny fiarahamonina. Raha marary ianao izany dia tonga dia any amin'ny centre de santé de base no mandeha. Ao ny tolotra ara-pahasalamana tokony tsy andoavam-bola raha ny tokony ho izy. Raha ny hoe ny eritreretana ny isian'ny santé de base, ny centre de santé de base zany. Ny zavatra mitranga nefa hoe misy ihany na dia efa lazaina raha hoe tsy andoavam-bola ilay tolotra fa mbola misy ireo mpiasa amin'ny fahasalamana maka an'izay ataontsika hoe ambany latabatra izay fanampiny kely. Satria moa fantatra fa ny enti-manana anisan'ny voalohany mahatonga an'izay zavatra izay. Enti-manana amin'ilay toeram-pitsaboana, tsy ampy ny fitaovana dia izay nefa manokatra varavarana ngezabe ho an'ilay kolikoly. Dia mba ahafahana manohana an'izay manentsina ny banga dia maka ohatra hoe rakitra kely any amin'ny mpiasa any amin'ny olona marary. Raha raisiko ohatra fotsiny izao ohatra izao ianao Steven zany izao hoe sendra fanina tampoka dia makany amin'ny CSB dia mandeha ny consultation. Dia ny consultation moa zany gratuit. Fa mety possible hoe ao anaty consultation anao sendra ny mpiasa amin'ny fahasalamana anankiray maka hoe goûter kely. Misy fotoana mitaky an'izay, misy fotoana tsy mitaky an'izay. Mety ihany koa hoe ao ihany izy no mivarotra ny fanafody nefa tsy azo atao izay raha ny tena marina fa manana ny atao hoe dispensateur. Izany hoe mpanjara fanafody any amin'ny CSB zany dia tokony ihany no mividy fanafody satria ny fanafody ihany no andoavam-bola. Dia raha misy fotoana koa ohatra kely anankiray izao rehefa mandeha any amin'ny dispensateur izay dia noho izay hoe tsy fahampian'ny enti-manan'izay na ara-bola io na ara-pitaovana dia maka an'izay tombony kely izay ry zareo. Ohatra hoe mividy fanafody raha hividy paracétamol ataoko hoe 10 ny plakety dia mety ataony hoe 500 mba ahafahana mihahy dispensateur, mihahy gardien CSB satria tsy tafiditra ao anatin'ny teti-bolan'ny CSB manko ny fiahinany ireny raha ny tena marina. Resaka an'izay mantsy ianao voaingana kely izao izany tena koa narary mahakasika ilay teneninao izay izao ohatra kely tena voaingana kely mihitsy tamin'ny herinandro narary za niakatra tamin'ny attentionko. Dia tany ambanivohitry Moramanga moa za tamin'io dia nitady fanafody fa tsy nahita mihitsy izany. Manahoana ilay fandeha ilay circuit médicament zany hoe voazara tsara ve ilay izy sa ve hoe mbola misy olana hafa koa ambadika an'ilay satria na manésium ary tsy ananan'ny zareo dia nasahirana be mihitsy nitady fanafody ho an-tenako tamin'io. Ie tena misy mihitsy aloha izay. Ny anisan'ny zavatra olana lehibe amin'ny resaka fanafody dia voalohany indrindra any amin'ilay mpamatsy fanafody mihitsy. Mety ihany dia efa tsy hita ilay fanafody aloha. Fa ny anankiray koa nefany mety azo lazaina ihany koa hoe ny vokatra ny fisian'ny kolikoly. Ilay circuit médicament zany ilay fizotran'ilay commande hoe andeha hividy fanafody ny CSB dia mikomandy any amin'ny pharmacie de district dia pharmacie de district mandefa an'iny any amin'ny salama satria salama ihany no afaka hividianana zareo fanafody. Ireo ihany zany ny mpamatsy voalohany fanafody raha ho an'izay circuit de médicament izay ho an'ny fanjakana zany. Dia ny olana voalohany indrindra aloha ilay fanafody mihitsy ny tsy misy dia normal izany hoe tsy hita ao amin'ny CSB. Ny faharoa ilay fiodin'ilay tolotra fanome hoe misy karazana fond d'équité zany ao anatin'izay fiahinan'ny olona marefo izay. Izay fond d'équité izay entina ahafahana vidin'ny fanafody ary anohanana an'ireo olona marefo ao anatina commune anankiray na fokontany anankiray. Ny olana betsaka ilay olona marefo nefany ilay fanafody tsy misy dia noho izany tsy maintsy mividy fanafody any ivelany izany. Dia izany hoe maikely ilay vola miditra ao anatin'ilay caissin'ilay fond d'équité. Moko ilay 3 isan-jato alaina ao anatin'ilay vidina fanafody ahafahana manohana an'zareo. Tsy izay koa dia efa hita hoe kely satria betsaka marefo
dia vitsy ny olona afaka mividy an'ilay fanafody dia miena ilay valeur-n'ilay fonds de gaieté fanavidy an'ilay fanafody amin'ny commande fanafody manaraka indray. Ny zavatra fahatelo koa zavatra mety ho hita dia ny hoe satria ao anatin'izay tsy tafiditra ao anatin'ny izay fanohanana izay ny frais d'acheminement na hoe vola hitaterana andreo fanafody miainga makany amin'ny fagedisy tonga makaty amin'ny CSB. Ny antony voalohany aloha resaka fahalavirana satria mety hoe carton maromaro ataontsika hoe carton 10 nefany taxi borosy anankiray rehefa mitondra carton anankiray boatra fanafody anankiray amin'ilay toerana ataontsika hoe misy CSB tena hoe 200 km amin'ny fagedisy misy nefa manakaiky ny fagedisy dia ilay tena lavitra zany no manana olana amin'izay satria vola be ilay ateraka ilay izy rehefa mitambatambatra ilay baoritra. Dia izay zavatra izay nefany tsy tafiditra ao anatin'ilay teti-bolan'ilay fividanana ilay fanafody fa tsy maintsy mitady zany ireo tompon'andraikitra ao amin'ilay CSB hoe ahoana ny fomba hatongavan'iny fanafody iny manomboka aty amin'ny pharmacie de district mandrapatonga aty amin'ny toerana misy an'izareo. Dia eo koa ilay idiran'ilay ataontsika hoe kolikoly satria lasa ny marary no hiantoka an'izay avy eo satria mpiasan'ny fahasalamana moa zany tsy ataoko hoe sarotra amin'izareo ny andeha hamoaka an'izay. Misy manao hoe volany am-paosiny no andohavany an'ilay frais d'acheminement izay tsy vola kely akory fa vola be satria mety hoe ao anatin'ny taona izy mety in-telo in-efatra mividy fanafody dia izay mahatonga ilay hoe ny vaksiny izao tsy andoavam-bola eny amin'ny CSB dia nefa misy fotoana ohatra makarakitra dia iny rakitra iny ahafahana manentsina hoe raha ohatra ka tsisy ny coton tsisy ny alcool tsy ampy ny matériel kely dia iny ny fidianana azy. Mety hoe tsy hitanao mety hoe misy rupture any amin'ny salama mihitsy misy rupture amin'ilay fanafody dia tsy maintsy aty amin'ny pharmacie privée zareo ny hividy fanafody zany ilay CSB dia izay koa mahatonga ilay izy hoe ilay rakitra na ilay vola laina amin'ny marary no mitambatra dia hividianana ilay fanafody ivelan'ny salama. Tokony hoe gratuit ilay izy zany hoe tsy mandoa vola zany vao afaka mahazo fahasalamana tsara zany eto amin'ny Ie napetraka ihany aloha ilay tsy fandoavam-bola fa raha ny fijeriko manokana raha ny hevitra manokana ny antaninao dia ny hoe tsy hisy mihitsy ilay hoe fahasalamana tsy ho vidim-bola. Izay aloha zany raha ny eto amintsika nijerena ilay système eto amintsika izay mihitsy ny tena réalité satria vidina fanafody efa hita fa mavesatra amin'ny fiarahamonina ihany. Misy anefa fanafody tsy hitanao amin'ny CSB fa tsy maintsy andeha hivoaka any amin'ny privé lafolafo kokoa nefa ny any amin'ny privé dia ilay kolikoly koa anefany mampitomba n'ilay coût-na soin ilay vidin'ilay fitsaboana mihitsy satria ohatra zao ataontsika hoe andeha hanao planning familial ny olona anankiray ny ataoko hoe vehivavy anankiray ny vehivavy manko ny tena patetika mandeha any amin'ny tombom-pahasalamana na ho anazy na ho an'ny zanany dia raha ho anazy izy dia ohatra mandeha manao an'izay fanabeazanaizan'izay izy dia misy ny atao hoe implanant. Io implanant io karazana petite fanidiana kely zany ety amin'ny tanany ety izy io. Ny olana nefa ny any CSB noho izay tsy fampina dia matetika tsy ampy ny gant tsy ampy ny compresse izay anaovana an'izay fitsaboana izay anankiray izay zany dia tsy maintsy ilay marary ilay hanao an'ilay izy zany no mandeha makany amin'ny ivelany mividy gant mividy ny rehetrarehetra mety ilaina mandritra n'izay fotoan'izay dia izay aloha dia efa charge anankiray. Nefa tonga koa ianao ny fametahana an'iny koa mbola angatahana vola nefa raha ny tena marina ny fanatanterahana an'iny tsy andoavam-bola. Ny anankiray koa zao ary tena somary nampalahelo ihany ny eritreritra an'ilay izy ary amin'ny maha-olombelona ny jerena. Ny izy ity moa zany any amin'ny tontolo ambanivohitra ny tena matetika mitranga. Raha andeha hiteraka ianao dia misy ny fomba hoe rehefa vita soamantsara ny fiterahana dia manome sasa-tanana. Izay anankiray ny fanatanterahana ny fiterahana tsy andoavam-bola raha ny tena marina. Raha tsy hoe misy olana ilay fiterahana dia tsy maintsy alefan'izareo makany amin'ny hôpital de référence anankiray zany ohatra hoe hôpitalin'ny distrika ohatra dia any no didiana ilay olona raha sendra misy ny complication. Raha tsisy complication nefa izy dia misy ao amin'ny CSB ohatra hoe manome séroma dia misy mety hoe karazana fanafody asaina vidiana fa tsy tokony ho lafo be nefa izay zavatra izay. Ny zavatra mitranga dia misy efa mametraka baraima mihitsy ny CSB sasany amin'ireny tontolo ambanivohitra ireny dia raha ohatra zao ny zavatra hitanay zao nandritra ny fanadihadiana natao tamin'ny transparency international tamin'izay lafiny izay dia misy mametraka mihitsy hoe rehefa lehilahy no zaza mivoaka dia lafolafo kokoa ny vola aloha
fa raha vehivavy dia moramora kokoa. Ilay antony aloha tsy fantatra fa ny zavatra hita dia ny hoe ilay maha-olona mihitsy zany nefa tsy voahaja ao anatin'ilay satria tsy manome lanja nefa fampiterahana natao tokony mitovy na vavy na lahy samy olombelona ihany mivoaka ao tokony mitovy ny soaina raha ohatra ka tsisy olana ilay fiterahana dia nefa tsy izay. Dia raha hitanao zany hoe mandohan'izay fito alina izay ho an'ny olona any ambanivohitra tena mafy dia maro amin'ireo olona ireo mandeha mitrosa mihitsy ara hitadiavana an'izay. Dia izay ny tena olana indrindra satria lasa kamo ilay olona andeha ho any amin'ny CSB hiteraka no fisian'izay zavatra izay dia aleony mandeha any amin'ireny jaza nefa ny any amin'ireny jaza misy ny mahay fa misy koa nefany to dia risqué be risque zany hoe ilaina foana zany manambola zany raha te hoe hiteraka tsara izay ohatra zao satria inona zao ny afaka ataoko raha ohatra hoe manambady dia hiteraka izy zany ka hoe tsy manambola zany za dia inona ny afaka ataoko izany? Ny atao concrètement aloha ny zavatra anankiray tena somary mahasadaikatra manko dia ny hoe ny fatahoran'ny olona hijoro manoloana ny tsirariny. Izay ny zavatra voalohany. Dia hitanao ihany moa ny olona any amin'ny tontolo ambanivohitra. Eo ilay hoe tsy nandalo fianarana lavitra. Eo ihany koa ilay hoe tena fatahorana tsotra izao mihitsy satria hoe sao dia trondromin'ny dokotera rano izay raha makany raha ohatra ka manohatra anazy. Misy an'izay tahotra izay manko. Dia izay tahotra izay no mametra ny olona tsy hijoro amin'izay tsirarina izay satria tena hita tokoa izy hoe tsirarina. Efa lazaina fa ny fanatanterahana an'izay tolotra ao amin'ny toeram-pitsaboana anankiray raha ny CSB ny resahana tsy anaovam-bola nefa mbola misy ihany mametraka paray manafire hoe tsy maintsy mandohan'izao ianao izay vao voaray. Ny tokony ho izy zany dia ny fahasahiana aloha mijoro hoe rehefa tsy andoavam-bola dia tsy andoavam-bola. Raha andoavam-bola dia omeo anay ny lisitra hoe inona daholo ary ilay tokony andoavam-bola dia omeo rosia zahay. Anamarinana hoe tena io tokoa ny laninay tao anatin'ilay izy fa izay zavatra izay manko tsy mipetraka dia izay ilay anisan'ny mahatonga ilay kolikoly mbola mitoetra foana amin'ny sehatra ny fahasalamana. Voalohany indrindra aloha ny resaka tsy fahazahoana vaovao tena izy satria filalaovana ny information ny vaovao dia anisan'ny anankiray ahafahana mieviter ilay zavatra réglementaire ahafahana manao ilay kolikoly. Izay ny anankiray. Ny faharoany ny tsy fahafantaran'ny olona marary ny hoe inona ny tena zoany ara-pahasalamana. Fantany ve raha hoe andeha ho any amin'ny CSB izy fantany daholo ve ny zavatra ao amin'ny CSB. Raha ohatra hoe andeha hanao vaksiny izy no ataony dokotera sy infirmiera sy sage-femme. Dia ny manampy an'izay ny tahotra ny tsy fahazahoana vaovao marina dia ny tsy maty manota satria misy ireo mpiasan'ny fahasalamana sasany voaro amin'ny zavatra tsy rariny atao. Izay moa zany any amin'ny tontolo ambanivohitra ny tena hita satria azotsika teny hoe tanàna lavitra indrindra dia mametraka an'izay zany ry zareo hoe inona ho ataoko tsy ho voasazy zany ohatran'ny hoe réseau organisé misy ve ilay izy corporatisme izay ngamba filaza azy amin'ny teny vahiny zany hoe efa misy lamina matipaika ao raha ohatra ka manao ny tsirariny ny mpiasan'ny fahasalamana anankiray dia ambonimbony eo misy miaro fa ilay ao ambonimbony eo tsy fantatra loatra izy fa olona manana lanjany eo amin'ny fiarahamonina moa zany no tena marina. Anankiray fanontaniana anankiray koa resaka médicament to ihany le circuit an'ilay izy fa maninona matetika paracétamol foana ny amen'ny dokotera ny amin'ny CSB vao marary ninona tsy misy foana io paracétamol io tsy mara mahagaga anahy ihany ilay izy. Izay indray angambany mety amin'ny lafin'ny ara-médicaly iny aloha tsy ho voavaliko fa misy antony ao satria ny dokotera mahafantatra hoe inona ny marary amin'ny olona anankiray dia izy no mahafantatra hoe reto ny fanafody. Fa rehefa nieno nisy fotoana nandeha tany amin'ny ambanivohitra Toliara sy Mahajanga dia resaka tamin'ireo olona tany amina tanàna sasatsasany tamin'iny Majunga 2 iny. Dia ny zavatra misy dia ny hoe tsy misy ilay fanafody ao amin'ilay toerana dia rehefa tonga ao dia paracétamol ny hitsaboana azy. Zavatra ohatrany hoe anakonana n'ilay tsy fisiana no hanomezana n'ilay fanafody ohatrany hoe atao fotsiny zany hoe amin'ny teny vahiny moa zany hoe effet placebo zany hoe manamboatra ny sain'ilay olona fotsiny hoe ity ny fanafody raha mihinana an'io ianao dia sitrana. Izay zany ny endrikendrik'ilay izy fa ilay izy tena hoe ilay tsy fisian'ilay fanafody ao amin'ilay toerana no mahatonga an'izay. Dia izay no mahatonga an'ilay olona raha rehefa hoe paracétamol foana ny azonay ninina retina anay dia alohany makany amin'ny mpitsabo libre any izy ohatra hoe manome akoho mifampiresaka amin'ilay mpiasan'ny fahasalamana hoe fa manaraka ateriko ny vidin'ny volanao misy manao an'izany noho ny tsy fananana dia mifanaraka amin'ilay dokotera libre eo an-tanàna izy dia tena voatsabo izy fa avy eo amin'izay izy manonitra n'izay vidin'ny fitsaboana izay. Misy ihany koa ireo olona mandeha any amin'ny fitsaboana nentim-paharazana aleony kokoa mandeha any akoho anankiray dia azahoany tambavy
mijery hijerena ny fahasalamany hoe ina mahazo azy. Dia izay le tonga dia hitantsika amin'izay zany ny voka-dratsin'ilay fisian'ilay kolikoly hoe miankina manaina ny fisian'ny kolikoly. Lasa misy tsy fahatokisana intsony zany anatin'le amin'ny secteur santé publique zany tsisy intsony dia mitodika any amin'ny fitsaboana traditionnel zany ny malagasy. Azo antoka ve ny hevizay? Ny hoe azo antoka ve ny zavatra azo lazaina dia ny hoe betsaka ny olona tsy mahatoky intsony ny fitsaboana moderna raha izay ny azoko ilazana anazy hoe andeha ho any amina mpiasan'ny fahasalamana nivoaka fianarana andeha ho any amin'ny CSB aleon'ny olona ary ity manko nisy zavatra anankiray tena somary natsikaiky anay fa tena hoe na hinan-kanina zahay na tsy hinan-kanina fa izay te ho sitrana dia aleonay mankany amin'ny privé satria any izay voaray tsara ampy ny fanafody ampy ny entimanana na hitrosanay ary io tsy olana aminay mihitsy fa aleonay mankany dia rehefa dinianao zany hoe nitolotra pahasalamana eny amin'ny tobi-pahasalamana miankina amin'ny fanjakana tena atao hoe raha izay ny azoko ilazana azy ataoko anaty farangososina ihany hoe tena nitotongana tanteraka mihitsy satria betsaka ny olona efa tsy makany intsony fa voatery izy matoa izay makany raha ny filazany zareo moa zany resaka taminay rehefa nisy fotoana nanao fanadihadiana mahakasika an'izay hoe nitahan'ny kolikoly eny anivon'ny fiarahamonina malagasy izay dia tena tsy sazoka izay zany ny azoko ilazana hoe tena tsy sazoka fa mandeha any aloha dia hita eo ny toyany. Eo amin'le lafin'ny fanafody izay koa mety misy koa le fivarotam-panafody tsy ara-dalàna tsy pharmacie le izy dia ahoana indray ny eritreritranao mahakasika an'ireny mety hoe misy fanafody tokony ho gratuit lasa amidiny zareo le izy dia za efa amidiny zareo le izy zareo nefa mbola tsy ara-dalàna koa. Ie tena betsaka fa lasa any anaty épicerie sy any moron-dalana ny varotany olona fanafody amin'izao raha ny ambanivohitra ny jerentsika tena gaga ianao hoe mandeha amina toerana anankiray amin'ny fotoanana tsenana tanàna anankiray amina commune anankiray dia hitanao mipetraka latabatra kely dia karazana fanafody hatramin'ny antibiotika hitanao fanafody raha izay ny ilazana an'izao tena mampalahelo le izy fa hoe ahoana ary ny fomba nahatongavan'ireny fanafody ireny le réglementation ve tsy misy tsy mafy le réglementation avaiza no impoirany dia ny zavatra hita koa misy fotoana hoe misy le ohatran'ny karazana fanohanana ara-tsakafo izay plampinote eny amin'ny CSB izy io no tokony hozaraina amin'ireo zaza tsy ampy sakafo angambany izay raha izay ny azoko ilazana anazy dia nefa dia tena gaga ianao fa amidy eny an-tsena plampinote ohatrany hoe mividy voanjo tena hoe amin'ny vidiny ataoko hoe somary lafolafo ihany satria misy mivarotra 3,000 nanao fananinana ny tany mihitsy nisy fotoana nandeha teny an-tsenany kiloka tamin'izay dia tena hitanao mihitsy hoe akaikina bara misy mamelatra latabatra mivarotra fanafody dia misy plampinote dia nanotany ka ohatriny plampinote dia 3,000 dia miady varotra kely ianao dia mety ohatra ho azonao 2,000 izy ohatran'izay fa izany anefa tsy ilaozany hoe misy anefa nireo mpiasan'ny fahasalamana tena hoe tena miezaka ialana amin'izay sy edivana amin'izay tena hita soritra kosa aloha izay fa izay foana hoe ilay enti-manana matetika eny anivon'ireny tobi-pahasalamana ireny tsy ampy ka lasa ohatrany hoe manosika an'zareo ankolaka anao an'ilay izy. Ina indray raha ny atao raha ohatra hoe andeha hitoroka mahita sitrangana zavatra tsy rariny toy izany na ohatra hoe mankany amin'ny hôpitaly public any tena ohatra mahita trangana kolokoloka te hitoroka dia inona ny ataoko sa hoe tsisy vokany mihitsy ny vokany aloha miankina amin'ny tompona ndraikitra ihany izy io satria raha tena marina tokony ho reny le izy hoe misy zavatra tsy mety amin'ny toerana iandraiketany ilay système aloha tonga dia resako hoe fa betsaka ny fomba atao ahafahana mandray ny hevitry ny olona ahafahany olona anankiray mitoroka raha tsy teny fotsiny hoe misy ny atao hoe hivitoro misy ny atao hoe hitoroka ny any amin'ny tontolo ambanivohitra moa izany mbola tsy tena mahafantatra an'izay hoe misy an'izay zavatra izay fa matetika ny ety andrenivohitra no mahafantatra. Transparency internationale koa anampinan'izay nanangana ny atao hoe CAJAC na centre d'assistance juridique et d'action citoyenne izy io dia mihaino fitorohan'ny olona anankiray amin'ny tranga tsy rariny eny anivon'ny CSB izay vokatry ny kolikoly na izy nahita an'izay na izy niaran'izay dia afaka manalo ny CAJAC ihany koa tsy andoavam-bola moa izy io fa misy ny torohevitra omen'ireo mpiara-miasa ao amin'izay lafin'izay dia manoro lalana hoe izao no tokony ataonao. Eny anivon'ny CSB koa ohatra na eny anivon'ny hôpitaly efa misy ny atao boîte de doléance fa mbola tena vitsy ny olona ary matahotra ny olona. Misy mamaky nefa ve reny? Eo le olana mako. Sa juste fienao le boîte maty. Eo le olana. Ny zavatra tena hitako hoe mametraka le boîte de doléance nefa ny ankamaroany ohatra hoe ny ambanivohitra zany zao mametraka boîte de doléance ianao le boîte de doléance maro ny olona tsy mahay manoratra amin'ny fomba ahoana ary ny androtsahany an'izay taratasy izay ao anaty le boîte de doléance izay aloha dia efa sakana anankiray ny faharoa matahotra ny olona sao dia fantatry dokotera na fantatry rasazy hoe zany nanoratra an'ity dia mety ahita faisana rehefa hiverina any tena imezantsika le izy fa tena izay le toetsain'le olona
olona mahita an'ilay izy dia izay koa moa ny antony hoe andao rapetraka ny kazaka dia rehefa misy ny hoe miverimberina matetika ilay sehoana kolikoly trangana kolikoly amina CSB ohatra zany hoe ataontsika hoe misy olona maromaro mitoroka hoe tena lafo loatra ny vidina planification familiale na hoe tena lafo loatra le consultation tsy vitanay intsony misy an'izao dokotera ihany manao an'izao na rasazy ihany na maka vola aminay nefa tsy tokony akana vola dia mandeha miresaka izahay amin'ny tompona andraikitra hoe izao ny zavatra misy atao amin'ny toerana iandraiketanao ahoana ny amahanao an'izay ahoana ny inona ny vahaolana inona no atao satria tena mampijaly izy ary mety mitarika amin'ny fahafatesana raha ohatra ka mbola mipetraka foana ilay kolikoly ary izy io izay moa zany no mampahenjana an'ilay tantara satria misy ilay izy ary maimafy. Tao anatin'ny recherche nataon'ny Gérald ve efa nisy atotanisa hita hoe eo amin'ny firifiro eo nisy olona hoe fantatra hoe maty noho ny izay tranga izay l'impact direct an'ilay kolikoly anivon'ny santé mihitsy zany ilay tena hoe maty aloha mbola tsy nisy tao anatin'ilay fanadihadiana fa ny hoe tsy nety niverina tany amin'ny CSB ny anankiray aloha voalohany indrindra ny hoe ny mitrosa vokatr'izay fisiana fakambola tsy rarin'izay ny olona milaza fa hoe na misy ary zany dia tsy maninona fa aina ny anay tsy maintsy mamonjy aina izahay dia ekenay ilay izy ny atotanisa tamin'ny 2021 teo amin'ny 700 isan-jato ny olona niteny hoe tena misy ilay kolikoly ary tena tsy vita ny sarany tamin'ity 2023 ity nisy ny fanadihadiana fanondroany nataonay dia tamin'ny 2023 teo moa zany ny fanontelo ny mahakasika an'izay hoe resaka corruption izay dia mbola tsy niova ilay izy fa manodidina ny 700 isan-jato eo dia ny baromètre farany milaza ihany koa manodidididina an'izay eo zany hoe tsy niova ilay tany en général hoe misy foana ilay izy fa rehefa hidirana amin'izay zany hoe pary hidirana en détail kokoa zany dia eo ny hita hoe neny amin'ny CSB efa manomboka manao ezaka amin'izay lafin'izay fa ny olana indray dia neny anivon'ny hôpitaly mpanjakana lehibe any zany ny tena mampikaikaika ny olona ny fitarainana zao matetika miverimerina dia hoe asain'ny hôpitaly mividy fanafody ray baoritra pahan'io fanafody io ihany miasa dia mbola io telebaoritra indeha hivoakan'ny toeram-pitsaboana izahay angatanay le ambina fanafody dia efa tsy hita intsony tsy fantatra hoe lasaiza misy indray hoe fanafody tsy misy mihitsy no asaina tedavina eny amin'ny farmasia nefa rehefa tena dinihana dia le dokotera mampividy an'ilay fanafody ihany manana azy dia lasa voatery le olona hividy ao amin'ilay dokotera ohatra izay zao matetika hitaraina ny olona eo amin'ny lafin'ny fiterahana koa ny anankiray hoe alohan'ny hiterahana zany hoe manao césarienne matoa izy zany avy any amin'ny CSB makany amin'ny hôpitaly lehibe dia matetika fandidiana izay dia misy an'izany hoe rehefa tsy voalohanao le vola dia tsy hodidi tsy ho raisina mihitsy ianao tena anisan'izay ny anisan'ny mety mahatonga tena hoe mety mahatonga fa mbola tsy afaka miconfirme an'izay satria mbola statistika be izay zavatra izay fa mety anisan'ny mahatonga ny tahan'ny vehivavy miteraka afa-jaza dia maty eo am-piterahana. I Gérald tia verina kely mahakasika amin'ilay fomba fitoroana teo sady amin'ny resaka hôpitaly mpanjakana zany misy an'ilay hoe claque iny zao za manokana zao mbola tsy nahaino an'izany mihitsy ny olona tsy haiko raha efa nahaino an'izany na efa nampiasa an'izany fa azavainao kely ve mahakasika an'ilay izy izy io moa zany mbola somary na aminay koa raha mbola tsy tena mazava ilay izy satria na ny antom-pijoroany ary mitsangana izy fa ny rapport avoakan'ny claque mbola tsy nahainoana mihitsy aloha hatramin'izao ny claque io comité de lutte anti-corruption izay ny Angevambion koa moa zany dia napetraka teny anivon'ny hôpitaly mpanjakana izy io ahafahana mandrindra sy mijery hoe manahoana fa ny fiadiana mikolikoly eny anivon'ny sehatra ny fahasalamana dia eny amin'ny hôpitaly mpanjakana aloha no ahitana azy amin'izao betsaka ny olona mbola tsy mahafantatra an'izy io na nidogona ny mpiasan'ny fahasalamana ary tena mbola betsaka tsy mahafantatra dia mbola sarotsarotra ihany izy io fa ny zavatra fantatra fotsiny hoe efa mitsangana izy dia efa misy rafitra mandrindra anazy fa noho izay hoe le information anatin'izay mihitsy mbola tsy ananana zany fa efa nanao ezaka izahay nijerina na diady hoe inona tokoa moa ny claque inona ny tena asany inona ny tena zavatra ataony fa na izahay ary mbola tsy nahazo atao hoe vaovao tena maro-potitra mahakasika anazy io fa mety miova foana ilay version an'ilay izy
Misy anankiray koa ty eniko hoe ny farimalagasy andeha hamokatra fanafody fito vaovao. Mety hoe solution anankiray ve io anarenana an'le tsy fampina fanafody sa mety koa hoe terrain conflit d'intérêt vaovao mihitsy indray io? Ny azoko lazaina aloha voalohany indrindra dia ny hoe zavatra tsara ny fisian'ny farimalagasy aloha voalohany indrindra satria arak'izay hoe satria ilay fanafody eto an-toerana no vokarina izany hoe tsy mila manafatra ianao izany dia efa misy charge maromaro miala ao anatiny. Eto an-toerana mety ahitana ny anona ve raha izay ny azoko ilazana ny azy matière première ahafahana manao an'ilay fanafody. Dikan'izay mety ho moramora kokoa ve izany ny vidin'ny fanafody izay vokarin'ny farimalagasy noho ny afarana avy any ivelany. Tena zavatra tsara be izay. Ny conflit d'intérêt indray nefa iny miankina amin'ny fitondram-panjakana izay nametraka an'ilay farimalagasy. Raha ny tena marina tokony hoe na ny mpiasan'ny fahasalamana miasa ao anatiny io ary tokony voasivana tsara araka ny compétenceny ny zavatra angatahana aminy ny ilana anazy fa tsy hoe tendritendrena fatany fotsiny apetraka ao fa tokony misy masotsivana be ametrana azy satria fahasalamana le resahana fanafody le resahana dia tokony jerena akaiky tsara mihitsy izany hoe manahoana na ny qualité-n'ilay fanafody mivoaka vao raha ve azo antoka. Gérald, tena ohatran'ny mampanay be ihany le zavatra zarainao. Mampatahotra nampianao mety mahay hoe tena tsisy azo antoka mihitsy any zany resaka fahasalamana eto Madagasikara zany. Misy afaka manome sport kely any ianao, inona izao mety hoe projet en cours mety hoe ahafahana mety hoe manarina an'izany, inona vaovao tsara ao ambadika ny resaka fahasalamana ity. Izy aloha misy espoir misy espoir fa izay fotsiny hoe ny kolokolo amin'ny sehatra fahasalamana tsy zarery miady azy tsy ianao rery fa andraikitry ny tsirairay izay misehatra ao anatin'izy io no miady amin'ny kolokolo mametraka n'ilay dignité humaine amin'ny toerana ambony tokony ho izy anazy satria aina no lalaovinao anatin'io dia zavatra anankiray koa tiako tenenina dia ny hoe ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana tokony miainga avy amin'izareo koa ny fampianarana ny olona tsy hanao kolokolo satria izay ilay hoe servir et non servir son intérêt personnel raha ataoko amin'ny teny frantsay moa izany ilay izy dia tokony mametraka an'izay etika izay izany hoe matoa ny rotsaka ho dokotera dia ny hamonjy ny ain'olona matoa ny resaka hoe rotsaka ho mpiasa fahasalamana dia hamonjy aina izay fa tsy hoe andeha hitako vola izay vao hamonjy aina. Ny réglementation misy tena misy ny réglementation ary tokony hamafisina ny fanaraha-maso ary tokony handray anjara feno. Ny tiako tenenina moa izany dia hoe ampidirina ao anatin'ny sensibilisation rehefa misy ny fanentanana ara-pahasalamana tokony tafiditra ao anatin'ny fanentanana ny olona mizoa ara-pahasalamana hoe raha andeha fitsaboana ohatra andeha amin'ny toeram-pitsaboana ohatr'izao ianao inona ny tokony aloha vola inona ny tsy tokony aloha vola izay zavatra izay manosika an'ilay olona hoe manaraha fitsaboana conventionnel hoe izay arahana fa izay no atao hoe standard tena tsara indrindra raha mamonjy aina dia tokony ampidirina ao anatin'izay zany ao anatin'ny fanentanana ohatra hoe fanentanana raisiko ohatra fotsiny fanentanana amin'ny resaka vaksiny fa be amin'izao tongava manao vaksiny fa tokony ampidirina ao anatiny ihany koa hoe tsy andoavam-bola ny vaksiny omeo an'ilay olona ny information ilainy fa tsy hoe rehefa raikitra ny vaka fanaovana vaksiny fa be dia tonga an'ilay olona tsy fantany akory dia lasa hoe angatana misy ronjato aloha misy an'izao aloha misy an'izao aloha izay vao afaka manao izay zany tokony izay ny zavatra mipetraka izany hoe beazina ny olona hoe raha misy tolotra tsy andoavam-bola tsy tokony mandoa vola dia izao koa nefa ny matetika ohatrany hoe ny mpiasan'ny fahasalamana ihany no miantsika tsiny fa misy koa nefa ny olona marary mihitsy no mahatonga an'ilay izy ohatra fotsiny hoe filaharana lavabe eo za efa taratara vao tonga dia mandeha misy olom-patatra ao na hoe mandeha ao fotsiny eo raha eo pampidiro aloloha fa za somary mamaiky dia mandrotsaka vola kely izay lasa manosika an'ilay mpiasan'ny fahasalamana hoe eo ara dia ndao ianao fa raisina dia na ilay olona milahatra efa tamin'ny firy maraina izany lasa miandry ianao dia ataoko hoe raha misy olona folo manao an'izay nefa nataoko hoe consultation anankiray mety hoe 10 minutes mety hoe ho adiny iray dia ahoana izany ilay olona nandeha vao maraina be niandry teo izay koa ilay izy dia izay zany andraikitry ny olom-pirenena tsirairay tsy ankanavaka na inona ny toerany na inona ny toerany na aiza misy azy dia tokony hoe manaja ny rafitra sy ny procédure misy foana zany rehefa tenenina hoe mila milahatra ianao mandeha makany amin'ny dokotera dia milahatra fa misy antony ny mpiasan'ny fahasalamana ao amin'ny toeram-pitsaboana izay mandamina dia tokony mahavita amin'ny teny an'ilay olona milahatra dia tia misy jeton dia omena jeton ilay olona ohatran'izay tompony andraikitra daholo ny olona rehetrarehetra ao anatin'ilay izy fa misy tompony andraikitra anankiray koa ilay décideur mihitsy izany inona ny hafatra mety amenao an'ny ministre ny fahasalamana izany voalohany indrindra aloha izy ity moa efa miverimerina matetika mety mankaleon'ny olona ihany ary na nianao azy fa mila ciblé tsara ilay
investissement atao amin'ny fahasalamana. Zavatra tena tsapa zao a fizarana nataon'ny mpiasana fahasalamana misimisy hoe izahay ve ozy izy CSB efa nisy teo firy-taona. Ny tafonay manomboka mirodana tonga ny fahavaratra mitetebe fanafody ato tsy ampy indrindrina manomboka miotsaka ny fandriana efa tsy mijoro tsony efa rovodrovotra dia maninona raha ireny no hatsaraina fa tsy andeha hanangana hopitaly vaovao a tobim-pahasalamana vaovao a no voalazana tsy mametsiny akory fa misy manara-petra miasa fa toerana naleana eny Kamerony ohatra zao amin'iny toerana amin'iny Anjoingado iny zao be dia be hitanao hoe eto ilay commune dia eto ilay hopitaly vaovao mitsangana misy mbola eo nandeha tomobile izahay tamin'izay dia misy eo mbola amin'ny 20 minitra mandeha tomobile dia eritrereto izany hoe olona bevoka andeha hiteraka mbola andeha tongotra adiny firy izy izany mbola eo amin'ny adiny iray izy vao tonga any amin'ilay toerana hitady sarety hitady an'izao vao tonga eny sarotsarotra ihany fa izay ny zavatra efa mipetraka hatsaraina izay angamba ny tena hitako io ny fitaovana misy arany ampiasan'ny fahasalamana anatina CSB ireny tsy manana stéthoscope akory dia izay mihitsy moa ny ohatra somary nampime anahy ihany izy fa izay zany ny tediavano izay mihitsy navoaka an'ilay ampiasan'ny fahasalamana tamin'izay izay zany ve ozy izy dia lasa ohatra manao PMU mitsapan'ilay tension ilay olona firy tokotokony firy zany mampalahelo izy sady mampime fa dia tena izay tokoa ny zavatra mitranga mifaussé diagnostique be tena mifaussé diagnostique be dia tena na ilay mpiasan'ny fahasalamana ara tsy hitan'izay azony atao anatin'izay fa dia hoe eto aloha ny toerana misy anahako dia manodina n'ilay CSB amin'ny fananana izay amin'ny enti-manana izay misy. Anankiray koa ahoana ny hevitra hoe raha ny tena tanjona tokony ho izy izany tokony hoe rehefa misy marary izany ilay tompon'andraikitra ambony ireo na ohatra hoe présidentsika io mihitsy ary ohatra hoe marary tokony hoe andeha any amin'ny hopitalim-panjakana ve izy tokony hoe izay ny tanjona ilay izy raha ohatra ka satria izany assuré hoe tena azo antoka tsara izany ilay fitsaboana any amin'ny hopitalim-panjakana na ny président rehefa mandeha makany amin'ny fotsy miangatra amin'ny saina mahitsy no ilazako an'izay hoe raha mipetraka tsara izay zavatra izay dia afaka tsabo-tena tsara ny iza n'iza tokony mitovy ny fandraisana tsisy privilège raha hoe tena hoe mihodina ara-dalàna tazona ny kalitao tokony homeny any andafy eny e maro ane ny mpitondra fanjakana ny ivelany mandeha mitsabo-tena amina hopitaly publique ary reharehan'zareo mihitsy satria maharaka ilay ao anatin'ilay izy satria manana ny resource ilaina izy manana ny enti-manana ilaina fa ny eto amintsika mahatonga an'izay zavatra izay dia ny tsy fampiana fitaovana izay ny tena olana goavana be voalohany indrindra mampiditra n'ilay kolokolo ao anatiny ka hany ka hoe lasa hoe aloha kokoa ny privé toy izay ny hopitalim-panjakana dia raha tsorarahina mihitsy ary izany ilay aty amin'ny fanjakana dia ahoana izany ilay mponina majinika izay tokony hitsabo-tena satria natao hanampy anazy ilay izy izay mihitsy izany ilay izy matoa napetraka ireny dia hiay ny olona rehetrarehetra tsy tokony manavaka izany aminao ve izany ilay izy utopie hoe ilay tongavana an'izay tanjona izay hoe tena tout est bon tena hoe milamina tsara daholo amin'izay any secteur amin'ny fahasalamana iny sa hoe mbola nofinofy ihany tena hoe eny e utopie ihany moa zany fa tena hoe misy mety hisy fiovana ihany ve any erina any misy fiovana tokoa ilay izy miainga amin'ny fanapahan-kevitra sy ny ciblage-ny hoe inona ny tena priorité inona ny tena tokony zavatra lehibe eritreretina voalohany ao anatin'izay zavatra izay dia ny olana anankiray matetika mitranga matoa ianao miinvestira amina sehatra anankiray dia tsy maintsy misy zavatra fandanjana ao anatin'izay za ohatra zany ilay izy moa zany ohatra hoe somary resaka ekonomia kokoa ny ilazako an'izay misy zavatra balancé anao zany misy teti-bolam-panjakana ao natokana ho an'ny fahasalamana raha mpiakatra ny teti-bolam-panjakana ho an'ny fahasalamana ianao dia misy any mioampatira kely dia tsy maintsy ahena dia izay hoe raha te hametraka tsika hoe secteur prioritaire sy ny fahasalamana mitovy lenta amin'ny fanabeazana dia apetrao tsara ilay izy hoe aiza ho aiza ny besoin n'ilay système inona ny zavatra tsy ampy inona ny zavatra tokony ho atao mba hatongavana amin'izay hoe ny ODD ny objectif de développement durable dia mametraka an'izay santé pour tous izay ny tanjona ambony indrindra fa ny hatongavana amin'izay santé pour tous izay mbola sarotra raha tsy voniny isika ny ametraka an'izay hoe mahavaly ny ilaina ao anatin'ilay système de soins miaraka amin'ny réglementation rehetrarehetra sy mifahana raha maso rehetrarehetra ary système de santé voarindra tsara tiako tenena amin'izay dia ny hoe tsara tantana lavitry ny kolokolo foana izany hoe matoa napetraka ny teti-bola dia misy cible ao iza zany tonga any amin'ilay tena
bénéficiaire ve le izy. Inona mety afatra farany mety atolotra ny Gérald ho an'ny mpijery, ho an'ny rehetra zany amin'ny sehatry ny fahasalamana ity, no moa zany efa atao foana ihany, mitohy foana ve ny combat sa ahoana? Ie, ny combat aloha tsy maintsy mitohy ka. Tsy maintsy tohizana foana iny fa lavitrezaka le izy. Lavitrezaka fa fiovana kely fotsiny dia efa mety ho zava-dehibe ho ana fiarahamonina anankiray. Dia ny zavatra tiako tenenana hoe voalohany indrindra dia ny hoe ny fahasalamana dia andraikitra ny tsirairay miara-mientana, miara-miasa ao anatin'izay ady amin'ny kolokolo izay. Ny faharoa tsy tokony misy hoe privilège hoe za manam-bola dia mahazo fahasalamana tsara kokoa, za tsy manam-bola dia izay vokany eo vokany. Fa rehefa hoe samy hitsabo tena ihany dia tokony mitovy ny qualité de soins omena, ny kalitaon'ny tolotra omena, mitovy ny fifandraisana ary mametraka n'izay dignité humaine izay amin'ny toerana ambony kokoa foana. Mazava tsara. Ie, mankasitraka ny Gérald mifampizara taminay tamin'ny mahakasika ny kolokolo eo amin'ny sehatra ny fahasalamana. Isoratsika mpanaraka ihany koa nanaraka an'ity cause ity tamin'ny resaka fahasalamana. Manaraka anao izara ny page ary ihany koa andefa commentaire hoe ahoana ny hevitrao mahakasika an'izay. Veloma tompoko. Veloma tompoko.